enisaocyanao jeso malalo tsatrizao fotona mamizao ianaranay antongotsao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya. Faly miarabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny lesina ho an'ny tanora zokiny isika fa dia manasanao anaraka izany hatramin'ny farany milohan'izany anefa dia hivavaka isika ry tompoandriamanitra eo rainay amin'ny alan'i Jesosy Kristy ianao ilay mbola mampisy ny aina ao anatinay dia vempisaorana anao izahay ary velom-paniriana indrindrany aminao mba hatateraka ny teny fikazanao aminay fa dia homany fo mampananay amin'ny alalan'ny teninao mba hahafahanay mba homendrika an'izany filazantsara-nao izany mitenena tompo ao fa voninkainao anao izahay anaran'i Jesosy amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe fanomezan-toky 10 fanomezan-toky 10 fanontaniana maro no mipoitra mikasika ny lalàna amin'ilay hevi-tokosy matetika indrindra dia ny hoe iza amin'ireo lalàn'ireo moa no tsy manan-kery-tsony ary iza mbola miatra ankehitriny tsotra nefa mivaliny raha manohana an'izany ny testamenta vaovao dia mbola manan-kery izany izy ohatra hoe mampianatra manko ny testamenta vaovao fa mitsahatra eo amin'ny fahafatesan'i Jesosy ny fanaovana sorona biby atao fanatitra koa dia tsy manao an'izany intsony sika ankehitriny ary tsy mialohan'ny testamenta vaovao ny fampifangarahoana fifangaroana lamba roa zany samy hafa amin'ny fitafitsika dia noho izany zany dia tsy manameloka amin'izany koa isika ohatran'izay no hijerenana azy azo anazavana ny amin'ireo fahotanany tahaka ny fanamelohana ho faty ao amin'ny Levitikosy koa zany fomba fijery izany na fomba fanao izany raha mbola antsoiny testamenta vaovao fahotana zany ilay izy dia fahotana koa no antsoina azy saingy famaizana amin'ny endriny hafa no lazain'ny testamenta vaovao koa ny ampahany amin'izany didy izany no eketsika fa tsy izy manontolo tsy akory tsy azontsika adinoina velively anefa fa amin'ny farany dia fahafatesana ny tambin'ny ota tompo maso keliny amin'ilay fitsarana lehibe farany eo amin'ny faminan'ny testamenta vaovao ny fanamelohana ho faty ao amin'ny Levitikosy mba tsy hanadinoina an'izany dia hita indray ao amin'ny testamenta vaovao avokoa ny didy folony faniriana mendrika sy tsara ny maniry tory an'i Jesosy fotsiny sy hampianatra ny olona hanam-pitiavana raha ny marina dia tsy manambara ny toetran'i Kristy ihany ny lalàna fa manome famaritana ny atao hoe fitiavana marina koa sarotra ny mahazo an-tsaina hoe olona mampianatra ny hafa ny atao hoe fitiavana kanefa miala amin'ny famaritan'Andriamanitra an'izany fitiavana sandroka na endrim-pitiavana izay an'izao tontolo izao ny vokatr'izany fa tsy ilay rivim-piainan'ny lanitra tsy akory izany ny antony tsy maintsy hitandremantsika isika izany zasianao lalàn'Andriamanitra manontolo soratan'Andriamanitra teo amin'ny vato fesaka ny lalàna tao amin'ny fanekena taloha fa ny lalàn'ny fanekena vaovao kosa dia sorata ny fanahy masina ao am-pontsika tsirairay avy mazava loatra midika izany fa afaka sy tokony hankatony lalàna amin'ny fahafenony kokoa aza isika diso fihevitra ireo izay miteny hoe
ahoana moa zany no ahafahanay anaja an'ireo didy folo ireo zavatra impossible mihitsy zany hoe ny fiteniny sasany, kanefa ny fanahy masina izay manome hery atsika ary manoratra n'ireo fanekena vaovao ireo ao am-potsika dia ahafahantsika mankatoa azy tsara. Ny lan'Andriamanitra dia lisitra ireo didy tsara ao amin'ny fanekena taloha, fa lisitra ireo fanomeza toky tsara koa izany ao amin'ny fanekena vaovao. Hitandrina ny sabata hanamasina azy aho tsy hangalatra koa tsy hamono olona koa sy ny sisa sy ny sisa. Tsy mahafinaritra ve zany? Ary tsy ny hoe fahatahorana an'Andriamanitra no manosika anao hitandrina an'ireo rehetra ireo, fa noho ny fitiavana fahatsapana fa izy efa nandraintsika ho zanany, efa ho vidin'ny ranontsika, ka noho izany andeha ho tandremantsika izay rehetra nasaina ho tandremany. Amen. Afakisika irainay masina tsara indrindra misaotra anao ny amin'izany tena izany amin'ity manio ity. Esoro aminay Tompo ny fianarana, ny fampianarana izay tsy avy aminao. Reseo lahatra ny fonay andray ny fahamarinanao irery ihany. Aroka ny fanainao masina hanampy anay ampiatra izany tena hitandrina ny didinao. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.